na izany ara-jerentsika ihany na ny zava-misy momba ny boky ahoana nefa ny fijerin'ny olona nyity boky ity zany ahoana ny fijerin'ny olona nyity boky ity na dia tsika mahita an'izany hoe tena baiboly kely ray manontolo zany izy zao ny famakiana mahazatra rehetra ny hoanao zao dia zay ny eo an-tsainao tsy mieritreritra hafa ankoatran'izay ianao fa ny famakiana mahazatra rehetra dia zao hoe lay mpaminany mitondra ny anarana hoe Isaia zanak'i Amoza no nanoratra ny boky iray manontolo tsy zay satria ny boky dia mitondra ny anarana hoe Isaia toko voalohany ka hatramin'ny toko fa 19 zay ny fijerinao azy hatramin'izay ka hatramin'ny androany zay koa ny fijerin'ny jodaisma hatramin'ny ela ny jiosy zay tompon'io boky io nanomezana n'io boky io voalohany dia nahita ihany koa hoe Isaia no nanoratra ny baiboly ray manontolo ny testamenta vaovao ihany koa zay hojerentsika tsara izy rehefa avy eo dia mametraka hoe Isaia no nanoratra ny boky iray manontolo na ny lovatsofina araby raha ny rabbin zany ny kristianina rehetra ny tradition rehetra zany dia mametraka hoe Isaia no nanoratra ny boky iray manontolo fa hatramin'ny taonjato fa 80 zay fijery zay anomboka zany hatramin'ny anoratana ny bokyny Isaia tamin'ny andron'ny jiosy tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy testamenta vaovao ny kristianina rehetra hatramin'ny taonjato fa 80 dia nahita hoe Isaia no nanoratra ny boky ray manontolo ary na ny katolika ihany koa raha dia nahita hoe Isaia no nanoratra ny boky ray manontolo hatramin'ny taonjato fa 20 taonjato fa 20 zany ny katolika dia mbola nanaiky n'io tsara mihitsy hoe Isaia no nanoratra an'io nanoratra ny boky dia nanomboka tamin'ny taonjato fa 80 amin'izay nisy hevitra hafa nipoitra azo lazaina hoe nanomboka nanam-pahaizana ny olombelona nanomboka nahita lalàna ny natiora ny olombelona ohatra hoe latsahampo ny Newton dia nahita ny loi de gravité ny sintontany dia nanomboka nahita ny machine isan-karazany teknôlôjia tamin'izany fotoana zany taonjato fa 80 ny olona dia ozy izy ny olona tena mahay tsika rangahy tena dadam-be ty saitsika ity ka noho izany dia zay takatry ny saitsika ihany noho izy fa zay tsy takatry ny saitsika na dia tsy azo ekely tsy azo inono zay ny antsoina hoe rationalisme zay ny antsoina hoe modernisme ao anatin'izany ny deisme sy ny rehetrarehetra nisy fijery hafa mipotra ny antony dia zao nisy zavanitranga eo amin'ny toko fa 7 amby 30 amin'ny bokin'ny Isaia zany inona ny zavanitranga eo amin'ny toko fa 7 amby 30 io no natonga an'le fiovana fijery zavatra nitranga teo dia vokatra io zany dia ny evangelika 6 no mitazona hoe Isaia no nanoratra ny boky ray manontolo fa sisan'izay ny fironana rehetra dia tsy manaiky an'izany ary nanena na ianao raha maheno an'izany any am-piangonana fa tsy azonao an-tsaina tsy miditra ao anatin'ny sainao zany le mandeha efa sedran'izay mariazina namako ka zany saika an-tsain'ny toroteny Isaia 3:7 andininy favito satria sarobidy eo masoko malala eo masoko ianao eny boveo zay zany ny toritenina mariazy tiany atao dia tsy navelan'ny pastera satria tsy nanao sefala sy setela zany efa nanomana efa vita zany ny préparation ko le toriteny dikany za zany ny hain'ny toriteny kokoa no ny olona rehetra nanatrika teo satria zany mijery hoe raha za zao nanao n'io zao nitondrako anao fa ahoana raha nitondran'le pastera azy fa nlazain'le pastera tsara tsy manaratsy amin'izany fa tena zany zavatra misy hoe ity ozy izy tsy Isaia nanoratra an'ity fa tsisy taitra ny olona tsisy taitra amin'izany ny olona rehetrarehetra fa za taitra satria efa fantatro koa moa le izy hoe zay le fijery fozy io arafa mivoaka ty am-piangonana le izy fa tsy taitra dia io toko fa 7 amby 30 io zany ohatr'izao ny zavatra mitranga ao andininy fahenina
indro avy ny andro ka hoentina amin'ny Babilôna zay rehetra ao an-tranonao ary zay rehetra no arian-drazanao ka voatahiry mandrakandroany eny tsy sisa hijanona na inona hoy ny tompo. Meko anareo falaka contexte dia zany a dia ohatr'izao tonga namangy an'i Ezekia ny Masoivo ny ambassadeur any Babilôna zany a tonga namangy an'i Ezekia dia rehefa namangy an'i Ezekia izy a dia zesta be Ezekia dia naseho an'i Ezekia avokoa ny fananany rehetrarehetra. Babilôna tamin'izany mbola firenena kely a, i Assyrie no empire lehibe fa Babilôna vao en émergence vao hiakatra zany dia sesta be zany Ezekia hoe jereo reto volamena daholo ao anaty tempoly, reto volafotsy daholo, reto ny fanaka atao amin'ny lapa tsara be daholo, sesta be izy. Dia ozy izy Isaia hoe inona naseho anao azy? Dia ozy izy Ezekia nasehoko azy daholo ny arentsika rehetra. Dia io tenen'i Isaia hoe ho avy ny andro ozy izy a hoentina amin'ny Babilôna zay rehetra ao an-tranonao, zay rehetra no arian-drazanao ka voatahiry mandrakana, tsy sisa hijanona na inona hoy ny tompo. Eto zany a manambara ny fahababona ahazon'ny Joda sady Isaia. Ao zay ny dikan'io teny io, manambara ny fahababona ahazon'ny Joda Isaia. Toko 7:30 kanefany a vao mivadika toko amin'ilay toko 7 tadidinareo a io ny fizaran'ny boky Isaia anankiroa, toko voalohany ka hatramin'ny 7:30, toko 7 ka hatramin'ny 9:20. dia vao mivadika eo amin'ny toko 7 le izy dia andininy voalohany dia zao lazainy hoe ampinononareo ny oloko Andriamanitrareo mitenena amin'ny fony Jerosalema ka ambarao aminy fa tapitra ny adiny, voaonitra ny eliny ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'ny tompo izy ho valiny fahotany rehetra. Io tapitra ny adiny, Jerosalema ndresana, voaonitra ny eliny, io nandray indroeny tamin'ny tanan'ny tompo izy ho valiny fahotany rehetra. Fatatsika fa noho ny fahotany Israely, fahotany Joda no natonga azy lasa babo tany Babilôna. Ao dia rehefa voaonitra zany ny fahotany Joda, voavela ny eliny a dia miverina avy any Babilôna izy. Zay io dia ny falaka rehetra, ny contexte rehetra amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 9:20 le mahatonga antsika amin'ny teny hoe mitovy amin'ny testamenta vaovao, le miresaka fahasoavana sy famporisihana, dia milaza hoe na ho lasa baban'ny Babilôna ary ianareo dia mbola tian'Andriamanitra foana ary ho averiny eo amin'ilay tany nampanantenaina indray. Zay zany ny votoatin'ny toko 7 ka hatramin'ny 9:20 miresaka ny fiverenana avy any Babilôna. Isaia dia naminany 50 taona talohan'ny fahababona. Antsy 200 taona azafady, 200 taona talohan'ny fahababona rehefa avy eo le 50 fa Isaia 200 taona talohan'ny fahababona izy no naminany. Lazaiko anareo teo hoe Babilôna mbola firenena kely tamin'izany fa mbola tsy empire. Dia eo zany mipetraka amin'izay le manatsaina, le rationaliste amin'izay zany mipetraka eo hoe tsy possible hoe Isaia nanoratra ny toko 7 io satria ahoana ny fatany sahady hoe hiverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, kanefany a ny Babilôna raha mbola firenena kely, ry zareo raha mbola tsy lasa babo akory. Tsy possible zany, tsy hain'ny Isaia zany, fa mety Isaia, mety olona anankiray hafa tany amin'ny fahababona efa hiverina ry zareo a, zay ny nanoratra an'io. Ankoatran'izay moa ry zareo tena mandinika baiboly be mihitsy dia mahita tsara izy hoe hafa mihitsy ny fomba fanoratry le Isaia toko voalohany ka hatramin'ny 7:30 a,
dia anisan'ny boky faran'izay tsara na ny asa soratra amin'ny teny hebreo ary ny toko 7 ka hatramin'ny 470 tena hoe faran'izay tsara. Dia zay zany a noho izay tontolo fiverenana fahababoana zay zany a no dia avy eo miresaka aloha hevitra momba fahasoavana sy famporisihana foana ny toko 7 ka hatramin'ny 490 a dia zay no natonga an'ireo rationalista ny hevitra hoe tsy isa ihany nanoratra ny toko 7 ka hatramin'ny 490 io, tsy isa ihany nanoratra an'io tsy ilay Isaia tamin'ny taonjato fahavalo tia before Christ talohan'i Jesosy Kristy fa ataoko an'izao izy mba fohy kokoa. Tsy ilay Isaia tamin'ny taonjato fahavalo nanoratra an'io fa ahoana ny afantarany an'izany sahady nefany a Babilôna raha mbola firenena kely mbola Asiriny io ampira tamin'izany sy ny sisa rehetra zay. Tsy izany nanoratra amin'ny bokin'ny manontolo fa ozy hoe mpanoratra ray hafa tsy fantatra no nanoratra an'io. Olona ray hafa tsy fantatra izay niaina tany amin'ny fahababoana no nanoratra ny toko 7 ka hatramin'ny 550 aloha au moins zay aloha nanomboany azy. Mpanoratra ray hafa tsy fantatra tany amin'ny taona 50 sy 700 talohan'i Jesosy Kristy tany nanoratra an'io. Dia satria tsy hainy anarany dia natsonitrareo hoe Deutéro Esaïe. Deutéro fantatsika faharoa, Deutéronomie nomi lalàna dia lalàna faharoa Deutéronomie, Deutéro Esaïe Isaia faharoa no nanoratra ny toko 7 ka hatramin'ny 550 zay zany. Dia nefany ny simamsiko ozy izy fitenenana rehefa manomboka ianao dia lasa mitatra le izy. Dia nisy koa hoe misy izany trito Esaïe zany ray nanoratra ny 450 ka hatramin'ny 490 zay mbola taty aoriana kokoa zany hoe efa tafaverina avy amin'ny Babilôna ry zareo 50 sy 700 no nanoratra an'io. Dia mihitatra foana le izy, mihitatra foana le izy tonga hatrany amin'ny hoe na ny toko voalohany ka hatramin'ny 7 ara dia tsy Isaia fa olona efa taty amin'ny taonjato voalohany talohan'i Jesosy Kristy nanoratra azy. Dia zay dia lasa potika le izy zany hoe tsy Isaia intsony nanoratra ny bokin'ny Isaia ny farany zay. Dia misy olona teolojiana, pastera, malaza be dia be fa zany ny ao anatiny, tsy Isaia intsony nanoratra an'io Isaia io. Dia amaly amin'izay tsika zany. Ny valiteny voalohany Isaia tokoa hoe nanao an'io satria Isaia tokoa dia zao hoe hita tao amin'ny lavabato ny kombiranina tamin'ny taona 770 tao amin'ny ranomasina maty zany dia nisy biblioteka ao anaty lavabato. Nisy biblioteka hita tao io tamin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy tany hoany na fahatelo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany no nisy io lavabato io. Karazana secte essénien jios ny nanao an'izy io talohan'i Jesosy Kristy fa tamin'ny taona 770 sy 700 zay vao hita le lavabato zany. Dia hita tao noronam-bokin'ny Isaia, mbola parchemin rouleau le izy tamin'izany fa tsy boky misokatra ohatrany antsika zao dia hita tao noronam-bokin'ny Isaia ao anatin'le biblioteka zany fa ny olona mpirodana zavatra rehetra satria raha ohatra zany ka tsy olona ray ny nanoratra an'io dia tokony zarainy hoe Isaia toko voalohany ka hatramin'ny 770 boky ray, dia 7 ka hatramin'ny 550 boky ray, 590 ka hatramin'ny 490 boky ray. Au moins mba ohatr'izay sady zay lafo be no manao parchemin lava be ho an'ny toko 490 kanefa dia nitambatra ho boky ray ny bokin'ny Isaia ao anatin'io. Dika zany ireo olona ireo tamin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy zany dia nino sy nieritreritra hoe sy nandray hoe Isaia olona tokana no nanoratra an'io.
tamin'izany mbola tsisy imprimerie, mbola tsisy photocopie fa parchemin lavabe no anoratana dia matoa tambany dia zay mba nanana fahasoavana moa za teo amin'ny fiainako mba nahita an'io ty le lavabatony Qumran tena fahasoavana be mihitsy mba nahita tsy azo andehanana satria site archéologique le izy fa ity lavitra fotsiny ianao musée Tamakasary hoe io le Qumran olona niaraka tamiko tsisy kopy mihitsy hoe inona ary ty maninona ho ty inona ny ilana an'ity fa za mizesta mihitsy hoe tena efa hitako fa tena profo mampirodana ny fieritreretana hoe tsy Isaia nanoratra ny bokyny Isaia io orona boky ray mitambatra zany no hita tao tsisy fisarasarahana ny toko fa tonga dia toko voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby enimpolo dia hita tao anatin'ny parchemin tao Qumran zay tamin'ny taonjato faharoa izy tsika talohan'i Jesosy Kristy tany hoany no nisin'io biblioteka io satria zareo nisy meritra hoe tena taonjato voalohany ny sasan'izany dia taty amin'ny taonjato voalohany mihitsy vao nisoratana nefany taonjato faharoa rehefa fielo le boky Isaia efa ao anaty biblioteka ray manontolo io bibliotekany Qumran zany. Faharoa ny argument faharoa zany ahafahantsika mamaly hoe Isaia ihany nanoratra an'io fa tsy mizarazara zany dia zao hoe ny mpaminany nanoratra rehetra 9 izy ho antsika satria 12 ny mpaminany kely dia 4 ny mpaminany lehibe Isaia, Jeremia, Ezekiel ary Daniel zay izy 12 rehetra dia nametraka ny anarany avokoa anatin'ny boky amin'ny fiandohan'ny bokiny zany dia hoe fahitana na hoe faminaniana azony ihany dia ho teneny ny anarany milaza an'izay daholo mpaminany rehetra zay nanoratra ka nahoany ity mpanoratra raha raisitsika zany le Deutéro Esaïa amin'ny toko faha-7 manahoany ity mpanoratra ity zay tsara be tsara lavitra noho ny Isaia ary mahay lavitra noho Isaia zay moa fijery zareo le style zany dia maninona io mpanoratra io no tsy milaza ny anarany zay fa nijapy Isaia zanaka Amoza tamin'ny taonjato fahavalo fotsiny fa tsy fantatra mihitsy mombamomba azy nefany tokony mpaminany malaza io satria mpaminany tsara be ny asa sorany na tsika hatramin'izao na mbola tian'ny asa sora dia maninona ny tsy fantatra momba azy dia maninona ny amoronana anarany izy hoe Deutéro Esaïa io zay zany ny argument faharoa ametrahantsika azy eo tsisy fantatra momba azy na dia ny anarany azy tokony nametraka izy zany eo amin'ny toko faha-7 hoe zao koa ny hitany anina ohatra amin'io abolana dia fantatsika tsara amin'io abolana dia amin'ny voalohany izy tena miteny tsara mihitsy hoe izanaky Davida Solomona mpanjaka tao Jerosalema nanoratra an'ity fa rehefa misy hevitra na dia anina ara dia teneny hoe zao indray neny avy amin'ny Lemuel ohatra re amin'ny toko faha-3 raika amin'ny 3 dia teneniny zany fa manino ity tsy miteny raha ohatra ka misy io fa ho atsika tsisy io satria tsisy profo mihitsy tranga manokana ve io tsisy profo mihitsy momba an'izay. Argument fahatelo dia zao hoe ny mpanoratra ny bokyny Ekleziastika taonjato faha-4 talohan'i Jesosy Kristy ny Ekleziastika na Ben Siraka izay tsy ao anaty baiboly fa any katolika no napiditra anazy satria tany amin'ny septante nampidirana anazy ny Ekleziastika toko faha-7 andiny faha-12 ka hatramin'ny faha-4 raha mandray an'io dia tsy milaza hoe tenin'Andriamanitra io fa mandray an'io ahafahantsika mahita hoe taonjato fahatelo talohan'i Jesosy Kristy dia efa zao ny fijerin'ilay mpanoratra tamin'izany fa nanao sitraky ny tompo Ezekiasa io Ezekiasa niara-ny aina tamin'ny Isaia efa hitantsika teo ny tantarany amin'ny 7 nanao ny sitraky ny tompo Ezekiasa ary nifikitra mafy tamin'ny lalan'ny Davida rainy araka fampirisian'ny Isaia mpaminany io
lehibe sy marina amin'ny fahitany. Tanareo ny ekleziastika koa zany dia milaza hoe Isaia dia mpaminany lehibe, mpaminany marina amin'ny fahitany. Dia zao lazainy tamin'ny andro no niembotra ny masoandro ary no alavainy Isaia ny andro iainan'ny mpanjaka. Ditsika ve zay tantara zay niembotra amin'ny masoandro a zay ny ray dia faharoa nahazo tombonandro 12 taona i Ezekia. Ao a faharoa 14 tsika zao tamin'ny tsindrimandro mahery izy nahita ny andro avy dia nampiorina ny trapahoriana tao Siona nanambarany tsy maintsy tonga hatramin'ny fahataperan'ny andro mba amin'ny zava-miafina alohan'ny fahatanterahana. Io nampiorina ny trapahoriana tao Siona milaza ny hoe fiverenana avy any Babilôna. Ity a ekleziastika taonjato fahaefatra talohan'i Jesosy Kristy ozy izy tsika, zany hoe efa taorianany fiverenana avy amin'ny Babilôna zany. Dia io mpanoratra io miteny hoe tena nanana tsindrimandro mahery Isaia satria efa nahita sahady ny fiverenana avy amin'ny Babilôna, nampiorina ny trapahoriana, nanambarany tsy maintsy tonga hatramin'ny fahataperan'ny andro mba amin'ny zava-miafina alohan'ny fahatanterahana. Inona ty izay ho lazaina ny mpanoratra tamin'ny taonjato fahaefatra talohan'i Jesosy Kristy dia nahita fa hoe Isaia no nanoratra n'ilay fiverenana avy amin'ny Babilôna. Fahitantsika teo io hoe ampinononareo ny oloko hoy Andriamanitra reo nitenena amin'ny fony Jerosalema, io ihany le Siona, Jerosalema ihany izy io. Tenena amin'ny fony Jerosalema kabarao fa tapitra ny adiny voahonitra ny elony ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'ny tompo izy valiny fahotany rehetra. Io lay fampiorenana ny trapahoriana verina amin'ny tany ny jiosy zay. Dia ty toko fahefapolo zany hoe io zany tokony tsy Isaia zany nanoratra an'io nefa lazainy hoe Isaia. Ao dia nefa le ray kosa izy hoe tamin'ny andron'ny Isaia ozy izy toko fahavalo amby telopolo le tapany voalohany. Ao ty 38 ty zany le tapany voalohany, le 40 efa tokony le Deutéro Esaïe manoratra azy. Dia ity nefa le nitantarainy teo hoe amonjy ianao sy ty tanàny ty amin'ny tanan'ny mpanjakany Asiria, hiary ty tanàny ty ary zao no famantarana ho anao avy amin'ny tompo, alalanao fa ny tompo anatanteraka izay zavatra nilazainy. Indro ampivereniko ambaratonga 10 miaraka amin'ny masoandro ny aloka eo amin'ny famataranandro, aloka any Ahaza eo amin'ilay efa nidinany iny. Dia niverina tokoa ny masoandro teo amin'ny ambaratonga 10 izay efa nidinan'ny aloka. Io le nitantarainy ekleziastika teo Isaia. Toko fahefapolo lazainy manam-pahaizana teoriana hoe tsy Isaia no nanoratra azy fa mpanoratra ny ekleziastika dia mbola miteny hoe Isaia. Argument fahefatra, testamenta vaovao. Nao amin'izay tsika hijery testamenta vaovao dia ny eto moa dia ny zany rehefa ohatran'io dia tsotra hoe zay ataon'i Jesosy Kristy ihany ny arahako. Dia za miaraka amin'ny Jesosy foana fa raha diso Jesosy dia mba diso miaraka aminy koa, ka raha very any amin'ny afo be izy dia miara very any amin'ny afo be miaraka aminy afa tsy olan'izany. Za miaraka amin'ny Jesosy foana. Zay, za tsy mahay noho izy ahoana ny ilazan'i Jesosy Kristy indray jaona toko 12:7 ka hatramin'ny 1:7 mba atateraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany. Jereo tsara ho an'i Jesosy zany dia Isaia no nanao an'ity teny ity hoe tompoko iza ny teny nampitondraina anay ary iza ny nampisehoana ny sandry ny tompo. Io Isaia 3:12 zany hoe ho an'ny manam-pahaizana dia Deutéro Esaïe io. Ao nefa ny tompo miteny hoe Isaia mpaminany. Izany tsy ahaizany mihitsy satria hoy koa Isaia efa nanajamba amin'ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy ahita ny masony alala ny fony ka tsy hibebaka izy ka tsy ahasitrana azy Isaia toko 1 le tapany voalohany. Izany teny zany no nolazainy Isaia avery fahantelo satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Ho an'ny tompo zany
dia nale tapany voalohany andiny toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo ao anatin'ny toko fahenina na ny toko faefapolo ka hatramin'ny fahenina amby enimpolo ao anatin'ny toko fahatelo amby dimapolo dia Isaia daholo no nanoratra an'ireo fa ny tompo tsy nahita ny Deutéro Isaïe zay dia ohatr'izay tsika raha jerena arany ao amin'ny filazantsara ao amin'ny baiboly dia ny Isaia ny be indrindra fa ao amin'ny filazantsara misy 12 veriny 12 izy hitantsika teo ny roa voalohany fa miveriny 12 mitanisan'ny Isaia izy dia tonoiny foana hoe Isaia nanoratra an'io na toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo le izy na toko faefapolo ka hatramin'ny enina amby enimpolo dia vakitsika tsotsotra ingakaingana le izy tsy jerentsika ny dikany Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo ary izy no ilaina plazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feo miantso mafy any tany efitra hoe aboary lalan'ny tompo ataovy mahitsy ny lalaka-lehany Isaia 40 teneny hoe Isaia Matthieu toko faefatra andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo mba hatateraka zay namplazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Neftali lalan'ny ranomasina ny andafy Jordana dia Galili tanin'ny Jentilisa ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny tany alika fahafatesana no impisahan'ny fahazavana Isaia toko fahavalo Isaia Matthieu toko fahavalo andininy fahenina amby folo sy fafito amby folo ary noho ny arivany andro dia nentin'ny olona tany aminy demoniaka maro ary niteniny ihany nandroahan'ny fanahy ratsy koa izay rehetra narary dia nisitraniny avokoa mba hatateraka izay namplazaina ny Isaia mpaminany hoe izy naka ny rofintsika sy nitondra ny herentsika Isaia mpaminany Isaia toko fahatelo amby dimapolo androany misy ela be zay tsy nisy efa taona zay tsy nisy ino mo boky mivoaka dia ny momba ny Isaia zany dia vita boky ao ohatrino moa 2,000 ariary ny vidiny tsy isy droit d'auteur zany fa vidina photocopie izany dia azonao jerenao zany mamisoratra ny daholo zavatra teneniko rehetrarehetra eto Matthieu toko faharoa amby folo andininy fafito amby folo ka hatramin'ny faha 1 amby 20 mba hatateraka izay namplazaina ny Isaia mpaminany hoe hitanao teneny foana hoe Isaia mpaminany nanoratra an'io indro ny mpanompoka izay ny fidiko malalako izay sitraka ho foko indrindra apetraka ao amin'ny fanahiko aretory ny rariny amin'ny Jentilisa izy dia tsy fandindrana iantso mafy izy tsy isy andreny feo any an-dalana tsy hotapahany volotaratorotoro tsy vonono lanjiro manetona ambara-pamoaka ny rano ampandresy sy ny anarany no hitokiny Jentilisa Isaia toko faharoa amby efapolo Isaia mpaminany ny hafa hoa raha mitanisa izy tsy voatery ny teny anaran'le mpanoratra azo mitany saina fotsiny zany le any amin'ny testamenta taloha fa tsy voatery tenenina fa eto 12 io miteny tsara foana izy hoe Isaia no nanoratra any teny io Matthieu toko fahatelo amby folo andininy faefatra amby folo sy fadimy amby folo dia tateraka tamin'izy ireo faminaniny Isaia hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy ahazo zay lazay nijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy ahita fa efa dala ny fony zao olo zao efa lalidalovana ny sofiny efa nakipa ny masony fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka alala ny fony bebebaka izy ka hasitrana azy Isaia toko fahenina faminaniny Isaia Matthieu toko fadimy amby folo andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy ripe tsara velatsy marina naminaniny Isaia anareo hoe ity fireneny ity dia manaja amolo ny fanofony kosa lavitra ka fo zavapoana ny vavahan'ireo amiko raha nampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy Isaia toko fahasivy amby 20 marika toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo araka voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe indro ao manirakaniraka eo alohanao zay mamboatra ny lalanao injany misy feo miantso mafy any tany efitra hoe amboary lalan'ny tompo ataovy mahitsy ny lalakaleha ty zao malakifa tsy tenenina tsy voatery tenenina dia ka be dia be ny andinitsoratra masina testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao fa tsy voatery teneniny mpanoratra fa satria Isaia mpaminany lehibe dia
Isaia nampitondrainy an'le citation anankiroa Isaia toko fahefapolo marika toko fafito andiny fahenina sy fafito fa hoy Jesosy taminy marina namina niny Isaia anareo mpiatsara velatsy araka voasoratra hoe ity firenena ity dia manaja amolona fa mifony kosa dia lavitra ka foana ny vavahandreo amiko raha mampianatra didin'olombelona ao fampianarana izy Isaia toko fasivy roapolo Luka toko fahatelo andiny fahatelo Matthieu zay efa hitantsika Marka hitantsika Luka hitantsika ary nakany amin'ny faritra rehetra ny amoron-jorotany izy nitoro-batisa fibebahana ho famelan-kely ka araka voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any tany hevitra hoe amboary ny lalan'ny tompo ataovy mahitsy ny lalaka-lehany lohasaha rehetra dia totofana ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra dia ahety ny miolokoloka dia ahitsy ny lalàna mikitotoana ho amarinina ny nofo rehetra dia ahita ny famonjen'Andriamanitra Isaia toko fahefapolo Luka toko fahefatra ty haitsika tsara niny fa 17 ka hatramin'ny 20 dia natolotra azy bokin'ny Isaia mpaminany jereo bokin'ny Isaia mpaminany fa tsy bokin'ny Deutéro Esaïe ary no namelatra amin'ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe Jesosy Kristy tao amin'ity sinagogy io ny fanahin'ny tompo no atao amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny mahanitra izy naniraka hitory fahafahana amin'ny gadra izy sy fampaheran-tana amin'ny jamba merina n'izay nampahoriana amin'ny fahafahana hitory tana kasitrahan'ny tompo Isaia toko farika 70 tokony trito Esaïe mihitsy ary io zany kanefany isika sy ny baibolitsika vendrana dia milaza fa Isaia le izy dia manaraka an'izay tsika zay voasoratra ihany ny atsika Jaona toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo dia hoy izy izaho dia feony miantso mafy any tany hevitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'ny tompo Isaia 70 arak'izay no lazainy Isaia mpaminany